tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Dia mbola faly miaraba ny fitiavana rehetra manaraka ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana. Ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany izay nahazona mbola mampita ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity koa. Minoa evi-dehibe mpanjintsika mandritry ty herinandro ity raha tsy aivina vetivety dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo mitadiava an'Andriamanitra. Baiko sady fitaomana izany izay avantan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Koa raha raisitsika amin'ny akapobe, izany dia afatra miantefa amin'ny olona izay mbola varian'ny zavatry ny tany mandalo ka tena mbola vahiny ny amin'Andriamanitra sy ny fanjakany. Izany afatra izany koa anefa dia mikendry manokana indrindra ireo olona tojo atsarotra, matsiaro tapidalakale, tsy mahavita tena, hanika mirepirepy mitady izay azo ny faharana sy ahitana famonjena. Eny, lavo aza eo ampiatrehana ny tolona izay tsy ombotratra, satria tsy misy mpanavotra. Koa ny hoe mitadiava an'Andriamanitra dia midika fa raha ny maola dia tsy misy na inona intsony azo antenaina, fa raha ao amin'Andriamanitra kosa dia mbola misy lalana soritiny hatafavoahana amin'ny hatirena sy ny fizaham-toetra. Fa voasoratra hoe fa momba ny fizaham-toetra na fakapanahy dia asian'Andriamanitra lalana ahafahanareo izy hahazakanareo izany. Izany hoe mba hatafaboanareo ho mpandrisy. Korintiana voalohany toko 10:17-20b izany. Raha vantanina ity afatra mitare fiantsona sy fanasana ary baiko manao hoe mitadiava an'Andriamanitra ity dia azo raisina ho feo mamelona tsirim-panantenana. Fa na dia sarotra azy, eny, ety sy tery ny lalana izay diavina dia tsy mbola izay sanatry ny farany eo anatren'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra irery ihany, ao no iafaran'ny zavatra rehetra, fa izy no tompony ny teny farany amin'ny zavatra rehetra. Araka izany, ity antso masina manao hoe mitadiava an'Andriamanitra ity. Antso masina satria antson'Andriamanitra dia anterina amintsika amin'ny alalan'ny afatry ny roa hevitra voatondro amin'ity andro alarobia 2 oktobra ity koa, manao hoe manatona an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra. Inona no antony? Satria mitsinjo ny olona ny Tompo ary tsy teniny ny ahaverina hafaty azy. Hitany sy fantany loatra, fa misy ny fahavalo manemitra azy. Te hamery sy hameravira azy dia ny devoly fahavalon'Andriamanitra. Tsy tonga izy ireny raha tsy ny hamono sy handringana ho Jesosy. Raha tondrotsika ny filazantsara araka ny Jaona toko 10:20. Hitan'ny Tompo sy fatany raha teo koa niezaka ataon'ny maro mba hamonjena ny tenany, ka dia miatsambotra amin'ny hazo tsy fantany akory izy, izay tsy manan-kerina fahefana hamonjy na hanafaka azy, na hiantoka sy hiaro ny endriny moaviny.
fa maro any am'ireny olona zay milaza tena ho hitondra famonjena ary mametoky indrindra fa mahay manondro zava-mahagaga mba hamonjena ny olona kanjo hay ambody mitoa de liona mierona mitady zay arapany ho ny apôstôly Petera amin'ny Petera voalohany toko 5 andininy 9. Dia asain'Andriamanitra ny olona hanatona ny fanasam-pamonjeny manao hoe andeha fa efa voavotra zao ny fanasana araka ny filazantsara ny lioka toko 7:7 ka ny vanirindrindra dia ny hahafeno ny trano fanasany amin'ny atongava ny olona rehetra mba hahavonjy azy ary satria mbola misy ny toerana tsy feno ao amin'ny tranony de mbola miantso ny maro izy hiditra ao mba hanovo ny famonjeny sy ny fitahiny manana ambiampy. Izany dia hafatra zay mivantana amin'ny sokajin'olona mangeta hita ianjady-pahoriana manana ady tsy mitsahatra arak'izay andron'ny soratra masina azy ka andeha tondrotsika ny teny tandrefa izany. Hoy ny Tompo, hey ianareo rehetra zay mangetaheta mankanesa amin'ny rano ary ianareo zay tsy manambola avia mividika ho mana eny avia mivididy vaisironono nefa tsy ambola na mikarena nahoana ianareo no mandany vola am'izay tsy anina ary mivokatry ny fisasaranareo am'izay tsy mahavoky mihaino dia miano azy ka handro zay tsara de aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo antongolany ny sofinareo ka mankanesa ty amiko mihaino de ho velombelona ny fanahinareo araky ny teniny Isaia mpaminany amin'ny boky Isaia toko 5:10 ndiny voalohany ka hatramin'ny 7:1 raha dika mivantana zany re afaka ho teny hoe avia Manatona an'Andriamanitra. De koa ny teny manaraka hianao rio zay afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana indro izaho andatsaka ny vatinao amin'ny antimony sy anorona ny fanambaninao amin'ny safira. Isaia toko 4:12 ny hevitro zany raha tianao ny anamafisana orona ny fotopiainanao Manatona an'Andriamanitra zay vato lampy ny finoana tsy miozongozona mandrak'izay. De hoy ko Jesosy, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ento ny zigako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo hianareo fa mora ny zigako ary maivana ny entako. Zany hoe raha dika raha mitady fitsaharana ianao dia Manatona an'Andriamanitra fa izy no tompo sady andrin'ny fiadanana hoy ny boky Isaia toko 7:5. Ko mba tsy hanany isika no nitahotra so tsarain'Andriamanitra amin'ny fahatsotsika sy ny famelezan'ny eritreritsika no ny fahalemetsika dia toky lehibe no omeny antsika amin'ny alalan'ny perikopa zay voatondro ho am'ty andro alarobia 20 oktobra ity manao hoe Manatona an'Andriamanitra dia araky ny voasoratra hoe aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana. Epistily ho an'ny Hebreo toko 10:20 tapany voalohany. Vaky tentsika amin'ity andro ity nijaona voalohany toko 7:9 ka hatramin'ny 4:20 milaza ny amin'ny toky hanana zay nandray ny famelan-kely koa ao amin'ny Jesosy Kristy fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy
i Paoly Romanina 9:1 dia toky mba hanatonana ny sezan'ny fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany mamonjy sy mitahy antsika. Hebreo 4:4-9. Ny vaky teny faharoa Hebreo 10:10 ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Io dia teny fampahiarezana mba handehanantsika amin'ny finoana dia amin'ny fomarina sy ny fahatokina be an'Andriamanitra izay mahatoky. Fa amin'izany dia toky azo antoka tokoa nomeny tompo antsika. Aonao i Jesosy izay manatonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Lazany tsara araka an'izao na 2:7 tapany faharoa. Ny hoe izay manatona dia midika hoe zay rehetra na koa na iza manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy ho izy. Milaza indrindra zany fa mahalalaka ny fon'Andriamanitra ary tsy haiferana nisy sokafany satria fo feno fitiavana ny fony, miboiboika fitiavana ka tsy manavaka na iza mba azona manatona azy. Ary io fahalalan'ny fon'Andriamanitra io indrindra no hita sy ainana eo amin'ny sany asan'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra. Ka ao anatin'izany dia azo tondrona manokana ny asan'ny fifoazam-panahy amin'ny alalan'ny fisian'ny tobomasina izay anasana ny olona rehetra, nasan'Andriamanitra ny olona rehetra, indrindra mandritry ny fotoanan'ny isa-taom-pifoazana toy ny hita sy re itondreny vohitra misy antsika ankehitriny. Asaina amin'izany tokoa na ny mino na ny tsy mino, na viaiza ny fiaviany dia ivantana ny teny feno toky nataon'i Jesosy manao hoe fiadanana ho anareo. Fa Andriamanitra hoy izy tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Razany tsara an'izao ny 3:7. Jesosy Kristy mpamela heloka tokoa izy no omena mo antsika ary dia noho izany no mbola ampahairezan'ny Jaona apôstôly antsika manao hoe na amin'inona no hanamelohan'ny fotsika antsika Andriamanitra lehibe no ho ny fotsika. Jaona 1:7-20. Ny fahalebiazan'Andriamanitra dia ny fitiavany sy ny fahefany mamela heloka antsika ary dia ho amin'izany rena no miantsona antsika mba ndray io famelan-keloka maimaim-pona io. Ary noho izany dia ho ihan'ny apôstôly Jaona ry malala raha tsy mba manameloko antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Inona ny fahasahiana anatrehan'Andriamanitra dia ny anatona azy tsy misalasala tahaka ny zaza matoky ny raina. Ndeo fehezina zao dinika fampiorenana izao. Manatona an'Andriamanitra. Antson'Andriamanitra tokoa izany ry havako. Indrindra amin'ny fotoana mahory toy ny amin'izao andro iainantsika izao. Fa tanteraka rabaky teny indrisy ary miatra mivantana ny tenin'ny Isaia mpaminany manao hoe fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pito manarona ny firenena. Isaia 40:2 Zay rehetra nanapa-kevitra kosa hanatona ny tompo dia omeny toky lehibe manao hoe fa aminao kosa no hiposahany Jehova na ny tompo ary aminao no hisehoany voninahiny. Isaia 40 ny 2 tapany farany. Rehefa zany dia afaka hiteny sy lohabava tsy misalasala izy tahaka ny Abakoka mpaminany ka no hoe fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saha na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahitra. Izaho dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany
sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ahy. Zay miantso ary mbola miantso hoe manatona an'Andriamanitra. Ho voninahitran'Andriamanitra mpamonjy ny olony ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza.